nanapa-kevitra efa fotoana ela lasa zay fa ny vavaka dia ray amin'ny vetikevitra fodotry ny fiainana kristianina tena tombontsoa lehibe zany fa tsy karazana fanireny zany akory fa tombontsoa ankanesany eo amin'ilay mpamorona azy zao tontolo zao zay manana ny hery rehetra sy mahavita ny zavadrehetra dia mangataka aminy amin'ny anaran'i Jesosy mba hanao zavatra ho antsika sy ho an'olo-kafa sy ho an'ny firenentsika ho an'ny governemantatsika dia ohatr'izany zany. Miresaka fanakanana vavaka fito sika zao raha tena n'olo tena mivavaka sika dia afaka hanao zay rehetra azo atao ka nanantoka fa hivaly zany firy no afaka manao amena amin'izany. Za tsy mba mandany fotoana izany rehefa anao zavatra ray tiako fantatra hoe inona no an'ny olona amin'izany ka manolo tena mbavaka tena nandany fotoana lava tambavaka tamin'ny maraina. Vavaka andreo mpiara-miasa rehetra, vavaka an'ny fivoriana, vavaka an'ny tenako, vavaka an'ny vadiko, vavaka an'ny zanako, vavaka andreo mpiara-miasa ao amin'ny Kristy. Vavaka tiako fantatra hoe ireo vavako dia tena hiasa ny tsy fivavahana no sakana voalohany. Tsy afaka azo valiny ianao raha tsy mivavaka. Sakana faharoa ny fahotana miafina, miazona zavatra miafina zay saininao eo amin'ny fiainanao. Mihevitra fa Andriamanitra tsy mahalala mikasa zany fa hainy ny zavatra rehetra ary ny resaka fonana dia tombony antsika fa tiany hoe tsika zany dia avoaka antsika atrehantsika zany dia resentsika satria ny mahitsy amin'ny fotoana rehetra rehefa misy fahotana miafina dia lasa misy fampijalianao na fanameloana fieritreretana tsy ho afaka ianao ary tena zava-dehibe zany manatona n'Andriamanitra mangataka zavatra amin'ny fahasahiany zany. Amen. No hoe satsy midika hoe mafy fa midika zany hoe tonga amin'ny fahasahiana mahatoky ianao. Tiako ny Ireo 4:5 sy ny 9 milaza zany hoe manana mpisorona be sika izay mahatakatra ny fahalementsika. Nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy tahaka ny mahazo antsika koa nefa izy tsy mba nanota. Tena tiako zany hoe Jesosy mahatakatra ny korotako zany. Tena tiako zany. Dia ny 9 milaza hoe araka izany satria izy mahatakatra. Aoka sika anatona amin'ny fahasahiana ny seza fiandrianan'ny fahasoavany. Aoka sika anatona amin'ny fahasahiana ny seza fiandrianan'ny fahasoavany. Na dia tsy tanteraka sika amin'ny zavadrehetra. Ndao tsaroantsika hoe iza isika ao amin'ny Kristy. Ndao raisika ny famelan'Andriamanitra izay natolony dia anatona amin'ny fahasahiana ny seza fiandrianana sika mba hahafahantsika mahazo izay ilayntsika amin'ny fahafenoan'ny fotoana izay angatantsika n'Andriamanitra hanampy antsika. Tsy heverinareo hoe magaga fa afaka mikorotana ianao mahazo famelan-keloka dia mbola andeha amin'ny fahasahiana eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra mahazo fanampiana izay ilainao. Tsy haiko aloha hoe aiza nareo no ahita zavatra ohatr'izany. Dia avela ny fahotantsika esoriny tahaka ny fanaravirany atsinana amin'ny andrefana zany. Fanakanana fahatelo izay ho resantsika androany dia fisalasalana. Fisalasalana. Misy olona efa nahita loza tamin'ny fisalasalana veto. 520 isanjato fotsiny sisa zany manana finoana. Nareo zany le tsy reraka mihitsy. Za efa nampijaliany fisalasalana. Mivavaka ao amin'ny zavatra na manapa-kevitra dia aveo mandre ao an-tsaiko aho tena jereo isaoran'Andriamanitra fa zao mahalala fa tsy zay rehetra ao an-tsaiko dia eritreritro daholo fa ny ankamaroany dia Satana ty hampiasa ny saiko toy ny fitoeram-pakony. Ka tsy hoe satria misalasala ao an-tsainao ianao dia midika zany fa misalasala ianao ao am-ponao fa raha mihaino fotsiny izay ao an-tsainao ianao ka tsy miraharaha koa izay ao am-ponao dia ho diso fanantenana ianao ary aveo Satana no angalatra ny valino anao. Afaka tena miteny anareo zany rehefa mangata zavatra amin'Andriamanitra nareo na manao dingana anao zavatra ray izay mba ho fivoarana eo amin'ny fiainanareo. Fa Satana ho avy amboly vokely ny fisalasalahany eo. Tsy hitranga mihitsy zany aloha. Manaonao iza moa ianao? Jereo nge ny fahelany raha reny zavatra vitanao reny ve? Tena tsy hitranga mihitsy zany aloha. Dia izay, tena tsy hitranga fotsiny zany. Tena nahita fanalahidy ho ahy dia manantena fa mba ho fitahinao anareo zany. Zany zao dia teo amin'ny 3 na 4 volana teo lasa tena nibahana be tamiko dia za zany nampianatra tsy tany Afrika tamin'iza tany voahaingana dia zao no heveriko hoe isaky ny mihetsika Andriamanitra manome ahy. Fisainana mivaingana mahery kely izay lasa hery fototra dia toy ny lasa tena iray ao anatin'ny fampianarako zany. Ohatran'ny hoe hitanareo ray amin'ireo zavatra nilasaiko betsaka zao ny hoe tsy mbola any amin'ny tokony isy ahy fa lafa ety an-dalana zao. Ary betsaka aminareo nefa nandresany fampianarako zany eny ary. Ary koa zavatra hafa izay lasaiko betsaka ny hoe raha manao izay afaka ataonao ianao dia Andriamanitra no anao izay tsy vitanao. Fanambarana kely izay tena lazaiko foana. Ka hitako ny ray amin'ireny fanalahidy kely reny. Rehefa tonga ny manotra amin'ny fisalasalana ro zaraiko aminareo zany ao anaty fotoana fohy fa voalohany aloha dia hijery teny vitsivitsy sika.
Jakoba 1:5-9. Tena faly ao fahetonareo androany. Ary faly koa faheto. Eny raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, raha ohatra ka zany midika hoe manana olana ianao ka tsy hitanao zay ho atao. Manana olana ve eto? Eny ara. Raha misy aminareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra, zay manome ho an'ny olona rehetra fa tsy olona ray. Zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Ary de omena azy zany. Fa omena azy izany. Tsy hoe mety na saika fa omena azy zany. Re olona raha tena mamaky Baiboly marina sika, ka maka fotoana hijerena izany teny zany sy mandinika azy, aza manenjikisa fotsiny mamaky zany, fa asy ho lanjany zany. Tsy resaka anisan'ny efa voavakinao zany fa zay abetsaka izay azonao tao amin'izay nivakianao. Ty andininy ty zao milaza zavatra tena magaga. Raha tsy fantatrao zay ataonao, mangatah amin'Andriamanitra fanampy anao izy, fa tsy hijery antsoinao zany izy. Tsy anao zany miaraka amin'ny toetra ratsy izy satria mety tsy tena navidy izay rehetra nandrarana ho vitanao tany amin'ny lasy ianao. Mangatah fanampy anao Andriamanitra. Ndao hiverenantsika zany. 9. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy. Angataka ka tsy ananakory, tsy salasala, tsy tebiteby. Dika fa mila manamboatra ny saintsika sika de mino sy mijoro amin'izany. Fa tsy hoe manova ny saintsika de tsy tapa-kevitra, 2 minitra de mihevitra fa mino de aveo mihevitra fa tsy indray de za mino fa zao ny zavatra tiako ataon'Andriamanitra zao tsy haiko aloha raha mihevitra fa vitan'Andriamanitra zany fa izay mianana de toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany, fa aoka tsy anapo andray zavatra amin'ny tompo izany olona zany. Nahoana? Satria ny fisalasalana de lasa lalana mihidy. Efa ny vavaka ampinoana de nandeha namoaka ny vavako. Fa na de maniraka ny valiny azy Andriamanitra de tsy ho tafiditra ao izy. Satria mihidy ny lalana. Hoe ianao hoe lazao aingana. Ina ny valiny? Ovaliko zany rehefa aveo fa tiako noana tsara aloha nareo. Marka 2:17. Tena tsotra zany sady mampatahotra. Laza aminareo marina tokoa. Niza miteny amin'ny tendrombohitra hoe miaingaka amin'ny findrany an-dranomasina ka mino izy fa tsy misalasala ao ampony. De ho tanteraka zany, ho tanterahana aminy zany. Tena tombontsoa lehibe zany anaovana fampianarana 4 volana, fa tsy afaka ataontsika androany zany. Ny amin'izany antony zany ny lazako taminareo zay rehetra angatanareo amin'ny vavaka ampinoana de minosy matoki fa omena anareo izany sy ho azonareo. Zao jereo. Raha mivavaka sika ka tsy mahazo zany eo tsy zany. Hoy izy hoe mivavaka ianareo de mino fa azo izany. Fa ilay fotoana endrasana no tena manakorotana antsika sa tsy zany? Raha mivavaka sika ka tonga de mahazo valiny avy hatrany de tsisy olana nanana. Raha mivavaka ianao ka mila miandry herinandro 2 volana, 3 volana, 9 bolana, heritaona, 2 taona, 3 taona, 4, 5, 9. Re olona manome fotoana ny devoly anakorotana ny sainao zany. Amen. Ka de efa hitako fa ny tena ilaina ataontsika rehefa manao zay andangana amintsika ny devoly de ny amalitsika azy fotsiny. Menara mamaly ny devoly. Voalohany ohatra zany daholo sika rehetra. Voalohany aloha mila fantatrao fa ny saina rehetra ao andohanao ao tsy anao daholo zany. Kaza mandray zany ho anao de andinika zany sy anao zay ho anao. Raha misy olona manome pozina anao tsy hoe ho raisinao zany satria omeny olanao. Satana manome pozina ny fiainantsika tsy hita izy zany isan'andro amin'ny fametrahany sain-diso ao an-tsaintsika fa ny Baiboly milaza hoe afaka manala ny diso ianao ka miazona ny marina foana. Fa manana ny sainy nofo sika de ny sainy fanahy ary zay sainao de sainao zany ary tsy voatery isaina zavatra iray ianao rehefa tsy ilainy zany
afaka misafidy tsara ny fisainanao ianao, afaka manary ny sasany ianao ary miazona ny sasany. De nohatra ny asa mafy zany Joyce zany mihitsy. Fa ilaza zavatra aminareo ianareo tsy kristiana kam'izany nefa azo fandresena. Zay no lazaiko maleriva hoe ny maha-kristiana tsy aitraitra fa asa feno isan'andro zany. Amen. Afaka makany am-piangonana ianao isan-kerinandro de mody aveo de mahonena herinandro de makany am-piangonana de mody de mahonena indray herinandro de miverana am-piangonana de afaka manao zany mandritra ny 50 taona ianao de mety any an-danitra ihany satria ianao tena nino an Jesosy fa tsy mba hifaly mihitsy ianao de nieto de tsy mba hanana fandresena mihitsy aty de tsy isy olona hijery ianao na mba haniditra anananao. Ny am Jesosy zany fotoana zany tokony hiazonantsika sy ianarantsika fa hoe ny Baiboly de milaza fa solo tena n'Andriamanitra ety an-tany sika. Solo tena n'Andriamanitra ety an-tany. Baiboly milaza fa Andriamanitra manao antso ho an'ny olona amin'ny alalantsika karazam-piananina ny iainanao ary fa nasina sy fahazavana ve ianao mba tiany olona ve zay anananao. De avelako am'izany fisainana zany nareo. Fa tsy voatery iaino zay rehetra latsaka ao andohantsika ao sika ka mila mianatra mamaly ny devoly sika. Ary nahita zavatra mahafinaritra zay lazaiko rehetra am'izao de mino fa Andriamanitra no miasa. Tsy mampanina azy endrika zany. Tsy mampanina ahy ohatra n'izy zany. Tsy mampanina azy hitako na zay tsy hitako, tsy mampanina azy mety ho lavan'ny fotoana. Za mino fa Andriamanitra miasa ary ianareo fa marina zany. Rehefa mahita vokatra sika de vokatra izay ataon'Andriamanitra zany eo ampiasana izy nefa tsy hitantsika akory. Ka na am'izao ianao ato amin'ny conférence zao azy raha nino azy ianao ka tsy nisalasala mihitsy, Andriamanitra de miasa amin'ny zanakao zay efa nivavanao izy, miasa amin'ny vadinao zay efa nivavanao, miasa aminao izy arak'izay nangatanao iasany aminao de aveo ny devoly milaza hoe tena tsy ovy zany ianao aza manana toetra ratsy konony taloha afaka milaza ianao eo ampiasana amiko Andriamanitra. Tsy mampanina azy mety endrika zany eo. Andriamanitra miasa ato amiko. Zay ny fomba hijanonako ampinoana. Fa tsy mipetraka fotsiny ianao de lasa. Tena sarotra aloha zany, ny finoana sarotra zany hoe mivavaka de miezaka mino Andriamanitra de aveo manana ireny fisalasalana be reny de tena mbola mifanaika amin'ny devoly foana ihany tsika. Ndao asitsika lanja ny tenitsika. Lazao amin'ny feo mafy zany, za mino fa miasa Andriamanitra ary tsy mampanina ahy zany. Tsy mampanina ahy na mila milaza zany indroany zato isan'andro ianao. Manapa-hevitra fa ianao de anao tahaka ny mpiady ray zay manoatra ny mpandresy ary ianao de tsy anaikinaiky fotsiny zay zavatra ampidirin'ny devoly eny. Baiboly milaza hoe raha mangataka amin'ny anarako nareo de ho azonareo zany. Rehefa mivavaka zavatra momba ny olo-kafa sika, matetika mihevitra fa zany no ela kokoa satria Andriamanitra tsy anavesatra ny faniriany olo-kafa zany de ampanao zavatra azy arak'izay tiantsika eo. Fa ilaza zavatra aminareo izy de amoaka tara-pahazavana avy any amin'izy ireo. Ary hitako matetika fa mila mivavaka fotsiny sika mikasika ny fomba fivavaka ho an'olona. Aza manomboka mivavaka ho an'olona araka ny sitraponao fotsiny. Ohatra zao hoe reny hoe tsy haiko aloha hoe. Ndao to hoe malala olona ianao zao tena manana lanja mihoatra tanteraka ary ianao fa tena mahasosotra azy zany de tia nampy azy ianao ka afaka mihodina sika de milaza hoe Andriamanitra ampio izy mba hiena ny lanjany, ampio izy endanja. Ohatrany hoe ilatsaka fotsiny avy eo aminy eo zany. Fa le resaka de hoe endanjy izy rehefa manana faniriana lalina anao zay ilaina anaovany an'izany. Za mivavaka zao mba hanomezan'Andriamanitra faniriana feno lalina ny anaovana zay ilaina ka tsy hijanona na de mafy azy zany. Fa mila ajanontsika ny fangatanan'Andriamanitra anaondrehitra ho antsika de amantatra fa izy de manome antsika hery mba anaovana zay ilaina. Enonareo avy Andriamanitra manome antsika hery anaovana izay ilaina. Ka tsy hoe mivavaka fotsiny sika hoe Andriamanitra esory amin'ny trosa. Andriamanitra tena niaina ohatry ny adala araboly zao esory amin'ny trosa.
Tsia, lazaintsika hoe Andriamanitra rehefa mila mankany an-tsena ary ezaka ny analavitra zany raha ilainy zany satria efa nanapirofo sahady afa tsy tena mahay tsara rehefa miantsena. Raha tsy maintsy mandeha Andriamanitra ampio mba tsy hividy zavatra zay tsy ho voaloako akory ny hividy azy. Ampio fa tsy hoe Andriamanitra ho esory amin'ny trosa. Andriamanitra ho ataovy miendanja. Ka namanaona endrika zany eo tahaka ny hoe hitanareo misy olona zay tiako raha zany hoe mananjanaka efatra zafikely 10 de zany mazava ho azy avy amin'izany rehetra zany. Misy olona zay mila zavatra amin'ny fiainany de mivavaka zavatra samihafa ho an'ny zanako sy ny zafikeliko amin'ny fomba matra zany. De ny sasany amin'ireny toy ny vao mivavaka de mitrangy zany de ny hafa kosa toy ny reny hoe tena zany ary ve zao de mba i zavatra iova ary ve eo. Fa isaky ny tonga ao an-tsaiko zany sainy zany hoe tsy ovy zany mihitsy zany de hoy aho hoe za mino fa miasa Andriamanitra de atsoky le olona avy eo. Za mino fa miasa Andriamanitra. Ilaza zavatra aminareo hitako hoe zany de mampanao an'Andriamanitra raha hoe mbola mino afoana ihany izy. Laza hoe za mino fa miasa Andriamanitra. Efa afaka mahita sombin-kely sady ve nareo ny amin'ny anam-pinjana anareo fa tsy hijanona fotsiny eo de isaina hoe tena tsy mba mety za mihitsy zany tsy zavatra hoe zany eo. Za mino fa miasa Andriamanitra. Dao ho any amin'ny Korintiana faharoa toko 4. Toko 4. Jerena aloha 9:9. Voakeja manodidina zay nefa tsy tery. Mananolana sy voatery amin'ny fomba maro. Herievitra sy tô voasakatsakana nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy. Enjehina sy entina mafy mahajoro rery ihany, jerena potraka amin'ny tany fa tsy hitanao potika na maty zany. Afaka lazaiko zany hoe niarany karazan'olona maro izy. Fa jerena 9:17. Ary satria manana zany fanany finono zany zahay arak'izay voasoratra hoe nino ka noho izany de niteny de mino koa izahay ka noho izany de niteny. Tena tiako zany. Mba inona ary zavatra niteneniny? Manahy raha mba hanao an'izany Andriamanitra. Tsy haiko akory raha mba ho tafavoaka amin'ity tsika mety tia ngamba de izay ny amintsika. Fa manana fitsapana maro sika fa milaza aminareo fa mety mbola mamono antsika ihany koa reny tsia za mino. Fa na de tamin'ny fotoana natany amponjan'ny Paoly aza mbola niteny ihany izy hoe za mino an'Andriamanitra miasa. Za mino an'Andriamanitra miasa. Za mino an'Andriamanitra miasa. Tsy mampanina azy mety ho endriny, tsy mampanina azy mety ho izy. Ka na de mila fotoana lasa aza ijereny zany. Rehefa mino ianao fa miasa Andriamanitra, ny hafaliana de azo avy amin'ny finoana. Azonao alaina ny hafalianao rehefa mino ianao. Fa very hafaliana isika rehefa natsikera sy tsy fahombiazana ka mijery ny zavatra amin'ny tsy fomba ratsy. Fa manampy tenanao ianao rehefa milaza hoe za mino fa miasa Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka olona tsy mahalala ny herin'ny filazana ny ten'Andriamanitra amin'ny feo mafy, fa tsy manam-potoana ijoroana eto androany hitantarana aminareo ny akantony zany rehetra zany. Ray amin'ny zavatra mahafinaritra indrindra izay ilainao ianarana ny fanaovan'izany, vavanao miteny ny ten'Andriamanitra de fiadiana lehibe anananao hiadiana amin'ny devoly. Aza mena ny devoly ny vavanao fa ampiasao hiadiana aminy zany. Amen. Ny Baiboly milaza fa hoe reo anjely nampiasa ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mihaino ngonongonontsika izy, na zay mety ho tabatabana fitaranantsika. Tsy mihain'ireo resaka rehetra mikasika ny tsy fahavitansika herinandro iray raha tsy ampian'Andriamanitra amin'izany. Fa mihaino ny tenin'Andriamanitra izy. Ary za mino fa isaky ny milaza sika hoe za mino fa miasa Andriamanitra. Avy hatrany de miasa amin'ny fiainako Andriamanitra. Mandritra ny andro Andriamanitra de miasa amin'ny fiainako. Ary hitako ny vokatr'izay ataon'Andriamanitra. Satria hitanareo Andriamanitra miasa miafina de mamoaka zavatra amin'ny mazava izy avy eo. Ny finoana mandeha amin'ny tontolo ara-panahy de mitondra izay zavatra tsy hita ho hita maso. Inona ny voalazany Matteo 1:20? Raha mino ianao de ho azonao tokoa izany. Tsy milaza zany hoe rovinana ho azonao, fa milaza izy hoe ho azonao izany. Averintsika rehetra hoe za mino fa miasa Andriamanitra.
ka tena mila mitandrina sika na fisalasalana. Ary nanana olana mariny amin'izany haiko fa mandalo olana daholo sika rehetra fa za tena mino farafaratsy no ary antenaiko fa mba nampianareo zany. Zany hoe nahita fanalahidy aza va miafina ara-panahy zay anampy ahy ady amin'ny fisalasalana. Kanefa zay dia tena tsotratsotra kely. Isaky ny tonga ao an-tsaiko ny fisalasalana ny amin'ny zavatra rehetra zay nivavahako sy nangatahako ataon'Andriamanitra ka ny devoly manao zay isainako ny mety ialako andaharana hoe tsy hitranga mihitsy zany dia milaza amin'ny feo mafy fotsiny aho hoe za mino fa miasa Andriamanitra amin'izany tranga izany. Afaka veritsika Andriamanteva zany. Za mino fa miasa Andriamanitra. Za mino fa miasa amin'ny Johnny Andriamanitra. Za mino fa miasa amin'ny Mary Andriamanitra. Za mino fa miasa amin'ny lafiny arabolako Andriamanitra. Za mino fa miasa amin'ny tenako rehetra Andriamanitra. Manasitranahy izy zao. Za mino fa miasa Andriamanitra. Izy dia manampy ahy andreseko ny lasako. Za mino fa miasa Andriamanitra. Amen. Rehefa miteny izany foana ianao dia andositra anao ny devoly dia hoany amin'izay olona mihaino azy izy. Hitako fa manandanja amintsika ny mamantatra fa tombontsoa lehibe ny nanomezan'Andriamanitra antsika fahafahana mangataka amin'ny anarany. Zany hoe zany zao dia tena magaga zany. Tahaka ny hoe raha makandro ray fotsiny sika isainana zany dia tahaka ny hoe tombontsoa zany. Tena azo antoka, tiantsika ho azo antoka fa ireo zavatra hafa dia milamina mba azontsika ny valiny izay tian'Andriamanitra omena antsika. Fitiavan-tena. Andriamanitra tsy mamaly fitiavan-tena zany. Vavaka ho anao rery avy amin'ny firan-kevitra diso. Marka 4:4-30. Tena antsika ny mahazava-dehibe ny famelana an'Andriamanitra nalany fitiavan-tena antsika. Jesosy nanao izany fiantsoana izany ho an'ireo mpianany. Alao sary an-tsaina. Ngamba Jesosy nijoro ambony vato. Tory tamin'olona teny an-tsaha. Dia hoy izy hoe zao raha tia hanaraka anareo, lavo ny tenanareo, adino ny tenanareo, ho tiotsitsy zany, elao ny momba ny tenanao, aza jerena momba ny tenanao sy ireo tombontsoanao rehetra. Ohatra tsy mahafinaritra zany sa ahoana? Ento ny azo fijaliana, ianao hanaraka amin'ny alehako, manaraha foana tsy mijanona dia aza misaraka amiko mihitsy. Tena mikorotana ao andohan'ny olona io soratra masina io satria ohatrany tsy mahafinaritra loatra zany. Adino ny mombanao, aza jerena ny tenanao. Fileresaka dia hoe tena tsotra hoe raha hijanona tsy hikarakara ny tenantsika sika dia Andriamanitra no hikarakara izany. Izao no lazaiko aminareo fa miasa tsara lavitra noho ny tsirairay avy amintsika rehetra reto izy. Andriamanitra afaka manome anao betsaka mihoatra n'izay ataonao amin'ny fiainanao manontolo. Afaka manome anao faliana be Andriamanitra avy ao anaty mihoatra noho izay afaka vidinao eny ananany eny. Ravoravo amin'ny Jehovah dia omeny anao izay iriny fonao. Apetrao aminy alehanao dia izy no alavrary ny ataonao. Nahoana moa ny hoe rehefa manana olana ianao zay tena olana marina na rehefa manana olana be ka imbetsaka mihitsy na dia afaka manampy olo-kafa amin'ny olany aza tsy afaka manampy ny tenako. Adinoy ny tenanao, ajanoy ny fiezahana mamany olanao. Maninona raha miala amin'ny fikarakarantena ianao dia manao fety be amin'ny fanadinona an'izany. Za zany tsy miteny hoe aza mandray izay zavatra tsy lazaiko, za tsy miteny hoe aza mikarakara ny tenanao tsony. Za tsy miteny hoe aza mandany vola ho an'ny tenanao tsony, fa miteny aho hoe aza manao zavatra ho an'ny tenanao rehery. Tena hoe aza tia teny zany, mijery tena rehery ka zavatra rehetra amin'ny fiainanao dia mombanao daholo ary ny fomba afanao mitsara zany dia amin'ny fanontanianao tena rehery hoe inona zavatra ataoko izay hahatsara ny fiainan'ny hafa kokoa.